En toute objectivité na manampanao gazety nyresako eto satria za juriste publiciste docteur en droit public et sciences politiques so de misy hamadika zavatra hafa fa ny zavatra nampianarina sy haiko no ataoko eto le izy ny perquisition mizara roa izy io misy ny perquisition conditionnée hoe misy olona hahiana manao zavatra de ierana aloha le olona hoe afaka manao perquisition anao ve zahay de zay vao atao le perquisition faharoa misy ny perquisition en cas de flagrant délit efa tratra zany le olona hoe misy zavatra nataony de sisy fiarana tsony fampanaovana sy ny police judiciaire fa tonga de manome taratasy ny avy any amin'ny fitsarana tonga de idirana le tranon'le olona satria fa nisy acte nataony nisy zavatra natratrarana azy ambody omby de sy lana ny fampiarana le izy ny perquisition tompoko de tsy maintsy misy police judiciaire manao le PV ary le PV de tsy maintsy omena ny olona nanaovana perquisition de mitondra le solotenan'ny fanjakana amin'ny alalan'le police judiciaire zay nomeny procureur avy amin'ny fampanaovana hanao le perquisition amin'ny firy ny lera fanaovana azy amin'ny 5 hatramin'ny 7 hariva fa misy fotoana angamba sarosarotra le izy de mety mitatra na ny valo sy ny sisa fa eto amintsika zany misy perquisition amin'ny 3 maraina de misy perquisition amin'ny 10 alina amin'ny 12 alina de tsy hay hoe inona ny antony sy ny sisa ka aokatsika zany mba ho tandalana manaraka ny lalàna fa tsy de manao fanjakany baroa zany fa malasa mampiteny moana le izy de atao voaraka an'izay lalàna ny teneniko zay le perquisition. Nidina teny amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro teny faly arivo ambody afony sy ireo mpitandro ny filaminana androany tamin'ny fitora latsakafe fa noniditra tao amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka io ireo mpitandro ny filaminana raha ny fanazavana nandray ny mpitandro ny filaminana ny vady ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro tsy tao an-toerana nefa io Augustin Andriamananoro hoy ny vadiny nangataka ny anao fisavanana perquisition ireo polisy tonga teny faly arivo ireo saingy mbola tsy afaka nanomboka noho ny fiandrasana ny solombavam-bahoaka ny Augustin Andriamananoro raha ny fanazavana azo avy any an-toerana hatramin'ny atoandro raha ny vavao azo no efa tonga teny amin'ny trano fonena ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro ny zandary avy any akadilalana ary anao fiambenana manodidina ny trano ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro noho ny aya amin'ny fanotohinana ny filaminana sy ny fanakorontanana ny fanjakana na atteinte à la sûreté de l'État no anaovana ny fisavanana trano ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro ho ireo mpanao gazety avy amin'ny Malagasy TV izay ihany ny solombavam-bahoaka Augustin Andriamananoro. Vita ny fisavana ny trano ny solombavam-bahoaka Andriamatoa Augustin Andriamananoro androany amin'izao oro zao dia marihana fa rehefa vita izany fisavana izany tsy nahitana na inona na inona rehefa nojerenay mpisolo vava moa ny taratasy ny baiko izay nampanao ny mpitandro filaminana izany fisavana izany dia ny voasoratra atao anatin'izany baiko izany dia anankiroa ny fiampiloam-piampangana dia ny voalohany dia atteinte à la sûreté de l'État ary ny faharoa dia acte de déstabilisation zay no antony nanaovana ny fisavana ny trano Andriamatoa solombavam-bahoaka androany. Sany anankiray ohatrany hoe mbola miresaka ihany zao mikasika an'le Diandiaye Andry Rajoelina tatra Eswatini ndraisin'ny mpanjaka de misy eo zany le hoe vao betsika kely iny de taitaitra be daholo nareo aty atoerana de ny fomba fijery hafa any koa hoe gasy manana zay ihany zay Constant Ravelson ny mitovy ihany no milambana ve sa mitovy ihany no milambana miaraka amin'ny piasa be de piasa be miaraka amin'ny amboalamba mitovitovy azany le fitenenana rantsika zao asa raha efa tena safidiny Rajoelina sy ty misoaty fahatelo ty mihitsy lavalava kely ty fa zao mitovy mihitsy zalahy reo tena mitovy le fireneny de rotika tena rotika fa izy tenany de tena mpanjaka de andriamanjaka de andriamandatsaka mihitsy ay moa izy ty na tonga ty za de nikaroka mihitsy mandangy ara ilaza hoe fa fantatro hatram'izay za mikaroka an'te fa naninona novainy hoe misoaty Swaziland taloha Swatini Swaziland taloha ay fanonana fotsiny mahatonga an'io le tisy le tsy hafahafa eo le zany de tsy mety aondralany le fanonona ny vazaha taloha hoe Swazi de novany hoe Swati fa tena nahatonga an'le anarana
de anaran'le dadaben'le mianina moa zany zany anaran'le dadabeny a de nametrahany hoe retony tia mitaniny soatia de retony vahoakany soaty tovy tsisy hafa mihitsy am'le hoe ny anaram-bositringa kely tany amy quartier tany hoe TGV de ny atokony ataony hoe TGV de ny olona rehetrarehetra ataony hoe miaraka amin'ny andro rajoel irma raha hoe inona moa ty le inona moa ny mahapara hoe de tena ty Madagasikara ty ngamba efa nitetehanovana mihitsy hoe tanyny andro rajoel tsy haiko izy miakatra teny androvo io na hatramin'ny anarany izy sy ny zanany arangety de mandeha am'zany amina fotodrafitrasa tsy de lavitra am'zany misy kilalao teny napetraka amina fotodrafitrasa maro samy hafa Colisée io zao arène io arena arène zany de le toerana fasina fianona fasika fa eo no saina mifamonso mifandripaka mifandatsadra ny olona apedina olona ny apedina de na apedina amin'ny biby masika ny kristianina apedina amin'ny biby masika eo zany io Coliseum io ary amperora tena atalany tena ny tena manindraindra ny tenany mihitsy nanao tsangam-bato be teo anoloan'ny arène anankiray tao Roma io Coliseum ny Roma io Néron je rehefa tantaritsika fa de hitantsika zany ny modèle ny tingaty ka izy ro lahy reo zany a de tena am'le hoe zay mitovy inona ty zay miaraka amin'ny piasa be de piasa be zay miaraka amin'ny ambolambo de ambolambo tena saky hita mifambara eny amin'ny totr'olona eny sy ny zavatra ataony na ty tsy diany ty ary asa moa ny tediaviny amin'io zany zao hoe ny anaraka ny dian'ny lingahana karaha taloha le nahongany tamin'ny 2009 toatiny mety satria tany moa nisy nandeha voalohany tamin'izany fotoana zany tamin'ny 2009 tsy hitantsiaritra ny amin'iny fa tsy maintsy fitondran'Andriamanjaka nge any an'le fitondran'Andriamanjaka mihitsy tena kasitrahan'le misoaty mihitsy izy matoa maka satria le mpanjaka ho Eswatini am'izao fotoana zao efa 20 taona izy niakatra teo amin'ny trône nareo zay nilazantsika zany efa 10 taona mahery nanjakana izy zany eo anatin'io fitondran'Andriamanjaka moa ny endry ny atoerana ary tsy refesy mandidy zany le zavatra mitranga ary raha le zavatra nitranga teo de tsy lavitra nyzany mihitsy za matsiaro an'le resaky misy ty Taina Razafinjoel teto tamin'ny télévision anankiray le manao hoe le ao andapa ao de misalobokoma ao andapa ao de hitsika ato de izy zany ny mpanjaka de ny tandapany président république natafakatra azy teo no fidina de fa tandapa isan-karazany izy de mifianakaviana miditra amin'ity rehetrarehetra ty volamena hoe inona de izy ndray manendry maka ohatra azy hoe nanendry gouverneur hitondra eraky ny faritra reny olona tenyrena zany inge le tenen'ny Taina Razafinjoel hoe mihiboka ao andapa ao de salobokoma ao andapa ao zavatra fampitandremana lehibe goavana mihitsy no an'le fanovana ataotsika hoe raha izay ny atao de tsy republika tsony fa fanjakana fitondran'Andriamanjaka zay ny zoran'io raha vao mandeha misalobokomana de fa mandeha daholo ny tsy maty manota rehetra mandeha daholo ny kolikoly rehetrarehetra satria izy akaiky anao andapa ao ny tompon'ny fahefana rehetra zany assemblée zany tsisy dikany zany fitsarana zany aposiny zany sy ny sisa zay ny tena antony fa tsy hoe te amazivasy fotsiny hoe samy mpanjaka reto zany mifandray reto zay indrindra no mitondra makany satria ny zavatra resahanao zany de ohatra mamerina atao tsaiky le nisy vahiny tetomaly fahiny zay azo lazaina fa olo be eto amin'ny firenena sa rehefa lehibe ny androm-panjakana zany ary isan'ny mpitarika antoko ihany koa zany tamin'ny fotoanandro ary mbola mpikambana ao anatin'izany ka rarina ivandrenatoandro zany resahany teo moa tao anatin'le izy mikasika amin'le capture d'état zany daholo mahatonga an'io ary tao anatin'ny tantaran'i Madagasikara de teo an-trano io misy le oligarka reo ataontsika hoe olona mpandraraha goavana zay ny fe ny raha fanjakana zany amin'ny ankapobeny le mpitondra teo ihany fa tsy nahefa maha hoe fahefana zay mampitondra azy fa ireto zany le tandapa resahany eo tandapa amin'ny endriny vaovao de nitohizany moa le resaka hoe raha anao refondation tsika am'izao fotoana zao dia alao mba ho raharahany olom-pirenena
tsy tena zay moa nanambarany an'le izy fa nataony hoe politika le izy hoe tsy politika io fa de somary nifangaro tamin'ny olona ihany tiany atongavana na azoazo an-tsaina ny tiany ho tenenina fa asa le voambolana nampiasaina satria na itsika reto mety miady hevitra fa ahoana moa tsy resahany hoe politika nge le ao anatin'le concertation le votoatiny aloha politika fitondrana ny tandra ny firenena de efa politika zany fa zany hoe ny tiany lazaina angambany hoe tsy tokony ho giazan'ny atoko ary tsy tokony ho raharaha hanjakazakan'ny atoko de aloha nohony ohatr'izay ny mahafinaritra tena mahafinaritra mihitsy satria mafana fotao amin'ny tim le ngah iny ary mafana ary nahazo toerana ambony tao amin'ny fitondram-panjakana mihitsy ka rehefa olo ohatr'izay no miteny hoe averiko any mba diso any le fiteneny hoe tsy politika fa rehefa olo ohatr'izay manao hoe tsy ho fanjakazakanina atoko ty tsy ho fanjakazakan'ny olona manam-pahefana koa ty fa fikonan-dohan'ny mpiray firenena mihitsy zany hoe eo misy kilalao teny manko hoe fikonan'ny lohampirenena ve sa fikonan-dohan'ny olom-pirenena de ny azy zany de za mitehaka mihitsy raha izay hoe olona salama manao hoe tokony fikonan-doha an'le firenena mihitsy ty fa tsy hoe fikonan'ny lohampirenena mihitsy ty zay ny veriko hoe zava-dehibe politika mihitsy zany hoe fitondrana tandalana zany ny ataotsika eto ary zay le nyresantsika tamin'ny fandarana tany aloha hoe reto le mpitondra farany teto de misy endrikendriky zay ihany matsy le vahiny teto efa mpitondra teo aloha de misy hoe mahatsapa zany ohatra misy amin'ny lafiny ndray mety tsika le tena voambola hoe fibaboana hoe zao le zavatra fa tsy nety ary zay le tokony ialany de ohatrany hoe misy fahatsapana manao karazana raha nyteny vahiny zany manao miaka olo-pakely ihany zany ao anatin'le izy hoe raha mbola zay matso izy raha mbola zay le mitranga de tsy tafavoaka eto tsika aloha ataoko hoe iteniteny vazaha any na manam-pahaizana nandalina sy nandinika na maky boky isan-karazany le olona tetomaly ary zay ny mahatonga azy ohatra ny tenina boky ny hitondrany azy hoe capture d'état fa ny teto amintsika teto Madagasikara aloha nefa ny tantaran'ny fanjakana ny fandimby teto dia nisy foana olona io manao fomba n'Andriamanjaka io zay foana ny zava-doza tamin'ity de vita ny Rajoelina zay nifidina au président de la République niaraka tamin'ny Tsay Christian zay ny fanekeny zareo hatramin'ny 2017 ny napakatra azy teo nisy atoko roa telo izy ny napakatra azy teo niaraka tamin'ny TGV ny TIM ny HVM fanaraka napakatra ny raha Tsay Christian miaraka amin'ny Ravatomanga vita ny zalareo ny nambabo an'le firenena manontolo ary nampitrosona atsika fa izy ny tompon'ny Madagasikara sy ny arenany Madagasikara vita n'izay ahoana ny nahavitany an'izay any ny tena olana raha dokotera tsika de hoe any ny fototra aretina diagnostika ahoana ny nahavitany zareo an'izay de rehefa anao fikonan-doha-pirenena tsika zany anao vaolantsika ahoana ny akatsanana an'izay fototra aretana rehetra zay hananganana hanavaozana an'le republique any zay ny adevitsika zao manao izy hoa izy nandalina izy nandinika izy namaky boky izy hitany anaty boky any nge zany fa tsy hitany vazana anao boky teto nge nisy économiste tena efa nanao an'izay hoe Madagasikara tsy nandalo ady mitapedina anatiny sisisy nefa Madagasikara ihany no tany mitakembotra mihitsy zay hatramin'ny fahaleovan-tena zay anisan'ny vala ny fiheverako azy hoe satria ny tantaratsika mihitsy na mela tarazo ratsy eo am'izay mandray fahefana eto amintsika de efa mihevitra hoe anaty anay menakavy tya zay manodidina anay de tonga amin'ny lazay ny taina razafinjaolona hoe inona ty teny vazany lazany azy isolation de palais izy de nya etiko amin'ny fahazavantsika menakavy azy hoe misaloboko manao andapa ao misaloboko manao andapa ao de lasa mpanjaka le président de république de zany rehetrarehetra zany satria tsika tsy maintsy mijery vaolana inona ny zavatra zay satria hoe raha le vahiny maly moa zany de hoe tokony tsy avelan'andalo fotsiny fa tena hoararotana na andanina fotoana ary raha izy moa zany de neviny hoe tsy ampitra le hoe ao ambolana vitsy raha le tetiandro navoaka le PMO nataon'ny prime ministre hoe ao anatin'ny enim-bola voalohany amin'ity taon'ity no amin'ny tanan'le atao hoe concertation nationale fa raha ny heviny zany de hoe tsy tokony niazakazany io fa raha ohatra ka hoe tena metraka fototra mazava ao anatin'le fanavaozana antsika satria misy zavatra tena ohatran'izany hoe
ndresany teo moa zany ho atao sectoriel izy tsy resaka ministère fa hoe tena misy hoe ny ahoanany amin'ny mety resana am'zany hoe amin'ny resaka fiarina ny amin'ny lafiny fitantanana andraram-panjakana ny amin'ny sisy fanabeazana nataonay mandrarinay fa nge zany tamin'ny 68 nandeha isaky ny lafiny fiainan'ny firenena mihitsy mariny zany fa izy tinga misy le ina reny teny malagasy filazantsika misy le hoe ty aloha de manomboka eto de zao no izy misy ny anaraka an'iny misy ny tsy anaraka an'iny a le eo no mifampitaiza any no mitoy le fanavoazana fa misy fotoana tsy maintsy anomboana ny ambongadiny de avy eo a mitoy amin'ny isan'andro satria mahatonga an'iny ma tsy le resaka teo am'le hoe ao moa zany hoe andao hoe fifidianana hoe fifidianana no fa tonga de vozina de mialohan'ny fifidianana betsaka ny zavatra tsy maintsy alamina eto satria ny fifidianana iazakazahany io atrano miteraka isan'ny antonatony miteraka le ataontsika crise de miady isaky ny ho fifidianana isaky ny vita mandady ao miady ndray aloha ka zay le fomban'le mihevitra hoe zay tafakatra eo a tompony Madagasikara zay tafakatra eo tompony Madagasikara ary zay ara toy an'le resaka tsika tamin'ny heriny a ohatra ny tsamboatra be ny maro fa rehefa orytsika tena tsy te hiverena ny angatra rajoelona sy tsay kristian sy raha vaty magnatsony a tsy maintsy diniatsika zay satria hita zao fa tsy ampy ilaina fa tsy ampy le hoe mandaha anankiroa ihany ny azon'ny président tao fa misy fomba hafa zany ao tsy maintsy jerevantsika hoe ahoana ny atonga an'le président tsy afaka anao andre manjaka itsony eto Madagasikara ie anaraka fainkely tsika de